Aisan'ny mpianakavy ô, isakafo re. Sakafompanahy. Anio iarahantsika mitandrina Rasoamanana Marie Therèse. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo a, faly mitsidika sy mamangy anao indray ny tenako, manonona fiadanany tompo ho aminao hatrany hatrany. Andre ny afatra Andriamanitra indray aritsika, alohan'izany dia andao indrayntsika iombona mivavaka aloha, hiaraka hivavaka tsika rehetra. Andriamanitra rainay tsara indrindra, raisa zanaka ary fanahy masina, rainay noho amin'i Jesosy Kristy tomponay ianao, misaotra anao indray izahay fa mbola velonaina, misaotra anao izahay ny amin'ny anonao mivavaka ihany koa, ny amin'ireo tapaka sy namanay ao anatin'ny zavatsarotra maro samihafa, indrindra ny tsy fahasalamana sy ny famoizana fianakaviana. Andriamanitra, misaotra anao ihany koa satria mbola omenao anay mandrakariva ny teninao, ary totoafy mihitsy izany. Miezaka mandrakariva ianao, mampiorina anay aminao ilay tena fiainana. Ianao Kristy, misaotra Tompo, tsy misy fiainana ankoatranao mantsy ao aminao rery mahafa-po, ao aminao rery ny tena fiainana mandrakizay, ary indrindra mitsinjo anay eto amin'izao tany lapasana izao. Misaotra Tompo, dia ankehitriny izay andre ny teninao indray, dia miangava fanainao masina, hamenao anay, hampiasa manokana ny mpanompo-kelinao, hitondra ny afatra avy aminao, ary ianao nefa mahita ny olonao amin'izay saza omena azy indray, hampahery, hampitraka, ary indrindra mpiorina finoana aminao Kristy Tompo mpanjaka ihany koa. Dia mitenena Tompo fa mihaino anao izay taonay mivavaka amin'ny anaranao irery ihany, ilay Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika indray amin'ny teny ity dia ny filazan-tsaramasina araka ny Jaonina 9:10, andininy 3:30. Jaonina 9:10 dia ny andininy 3:30. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia izao efa naharesy izao tontolo izao. Amen. Ry havako malala, dia mbola ho ampitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Izao teny izay mahazatra sy aintsika tsy anjery izao indray no akana ny sakafo be otrikaina ho antsika mianakavy amin'ny tian'io ity. Mamerina n'izany teny izany ny Tompo hoe izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Raha ohatra ry havana ka ahilikilikintsika ilay teny hoe tamin'ny andron-dry Petera izany, amin'ny mpianatra taloha izany, fa tsy ho antsika izany mihitsy. Raha izany no fijerinao dia tena tsy handaitra aminao mihitsy ilay izy. Fa rehefa raisintsika hoe isika mihitsy no ataon'ny Tompo hoe nareo, hoy izy mantsy eto hoe nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Nolazainy meloa tonga dia ataoko hoe amintsika, nolazainy meloa tamintsika fa isy ny karazam-pahoriana, nefany na eo azy zany, na eo azy reny, dia misy fiadanana ao amin'ny Kristy. Ary izay le teny eo hoe mba hanananareo fiadanana amiko. Nilazako meloa aminareo fa aty amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana, dia ohatran'ny hoe efa mampiomana izy, manana fiadanana ao aminy ny tena mpianany marina. Tsy ho diso anjarana isika, ary isika ankehitriny no hitenenana an'izao teny izao
fa tsy anjarandry betera sy namany tsony. Fanontaniana mipetraka hoe aiza ary any ho ahitana ireny fahoriana ireny? Valininy aloha dia izao, aty amin'izao tontolo izao. Fanontaniana manaraka dia hoe ary aiza ilay izao tontolo izao? Dia valiny dia izao izao misy atsika izao. Fahatelo ny fanontaniana dia hoe inona avy ilay fahoriana izay mianjady amintsika eto amin'izao tontolo izao? Misy karazany reto maromaro kely andeha ho jerentsika amin'ny voalohany. Fahoriana voalohany, fisarahana manaina ilay ilan-tsositrana ny fery. Faharoa ny aretina. Ny fahatelo ny loza tapoka, ohatra tranomay misy maty, lasan'ny rano. Tsika eto mieritreritra hoe tsy mbola misy orana sy ny sisa fa any ambadika any mety misy izany. Eo ihany koa ny lozam-pifamoivoizana, fahoriana be. Tsy nelanenina akory ny fitenenana. Dia hitantsika ao anatin'izany karazam-pahoriana. Reto sisa manaraka reto mitovitovy dia tsy asiditsika hoe fahatelo na fahaefatra, fa samy mandray izay mety metraika any aminy any avy. Ianao mahalala ny ianao izao ny tompo mahita, fa sao dia mieritreritra ianao irery ianao fa efa hitan'ny tompo hoe io izao ny fahoriana mahazo anao. Dia raha misy tsy voatony koa ihany koa eto dia efa raisina fotsiny any ianao ilay izao. Anisan'izany fahoriana ihany koa fahaverezan-javatra, indrindra ny resaka vola, na lasa mipangaro-paosy na lasa mpisoloky. Ho an'ireo atao hoe mpampiasa ve sa inona filaza azy amin'ny tony fivelomana amin'ny banky madinika, cash point, asa na mety filazako azy na tsy. Tena tondra faisana mihitsy izy ireny amin'ny mpisoloky. Vao tamin'ny herinandro izao no nisy namantsika avy any Ambositra, taraina tratra mpisoloky. Ny vola tsy azy akory fa mbola indramina aza no ampiasaina. Mampalahelo izany kanefa dia izay ilay fahoriana eto amin'izao tontolo izao. Dia nga izany ihany mety fahorian'ny hafa ihany koa izao ny zanaka ratsy tokantrano, izany hoe misara-panambadiana ny zanany. Dia izao aleo aloha hatreo fa veriko ihany ilay lazaiko taminao teo hoe tonga fotsiny dia tononony ianao na tsy voakasika tamin'ireo aza hoe ny anahy izao ilay izao ny anahy kosa izao ny fahoriana izay mijady ato amiko ato. Dia ireny ilay notenenin'ny tompo hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Fa izao notenenin'ny tompo mialoha hoe na misy azy ireny misy fiadanana ao aminy. Tena tondrono mihitsy mba hanananareo fiadanana amiko. Ny tompo ihany koa no mbola nitendry havako. Efa nilaza mialoha ao amin'ny jaona 4:17 tapany faharoa. Manome toko mandrakariva izy eo anatrehany hoe fahoriana mianjady amintsika dia amin'izao tontolo izao. Dia ny fiadanany dia ozy hoe tsy tahaka ny fanomena izao tontolo izao ny fanomeko anareo. Ny fanomena izao tontolo izao dia ny fanomezana hita maso. Izao mora lany. Ary matetika ny olona dia tena miantehitra be amin'izay zavatra mora lany sy mora mivadika. Ahoana moa hoe mora mivadika? Miankina amin'ny olona. Dia nefa tena misy mihitsy ny hoe hay dia mivadian-dranona. Dia tsy mety mihitsy raha vao ohatra ka atao maka ny toeran'i Jesosy ny olona. Na izy io na izy io. Izay ilay tenin' Jesosy malala hoe raha misy tiany rainy ny reniny ny zanany na ny vadiny mihoatra ny fitiavana dia tsy mendrika ao izany akory tsy midika hoe maka ala.
fa le hoe tena maka fomelo dia lasa Jesosy no any ivelany ka tsy ampy ny fitiavantsika an'ireo vady aman-janaka sy ray aman-dreny sy fianakaviana sy eny hatramin'ny fahavalo aza asain'i Jesosy tiavina. Raha tsy Jesosy no velona ao manatintsika dia tsy manana fitiavana ho zaraina amin'izany tsika. Ary dia izay mihitsy ny hoe melo lalana mandrakariva ny Tompo ao anaty eo, satria matetika ny amin'ireny rehetrareny ihany aza ny mahatonga ratrapo manakorontana maro samihafa hoe mandisy fanantenana ahy ianao. Fa rehefa Jesosy malala no olay tsy mba mandisy fanantenana dia haintsika foana miara-miaina na olona saropo be takilinina aza ny eo akaitsika eo. Rehefa ivelan'i Jesosy ry havana ary tsy apetraka amin'ny fiainana dia tena tsisy fiadanana, fa izy rery ihany no manana izay hoe fiadanana ampy-mizara ho an'ny rehetrarehetra ihany koa. Misy olona ne zatra mandray tombom-barotra foana izy ohatra hoe mpivarotra izany ny asany, dia rehefa tsy mandeha kely ny tsena latsaka noho ny isan'andro ny vola lafo dia tena matahotra mafy izy, satria izao tao anatin'iny vola sy varotra iny ihany ny fanantenany, fa rehefa tiany tsy mihodana sy tsy mandeha dia tena tsisy dikany ny fiainana, dia tsisy fiadanana fa monomonina izy. Ry havako, tsy avelan'i Jesosy hijalitsika na iaina mitebiteby ka hoy izy hoe izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia izao efa naharesy izao tontolo izao. Izao tontolo izao misy atsika ity efa fantatra ry havana fa irodana ho levona araka amin'ny marika 13 2:30 ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny tenik tsy mba ho levona. Ary ray Petera milaza azy asa dia mbola ambarany ihany. Petera 2:7 raha mamaky isika 9:10 ny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny Tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa mifiromoromona mafy ary ho levony afo ny tena ny zavatra rehetra, ka ho dorana afoko ny tany sy ny asa izay eo aminy. Ny 9:11 dia hoy izy, koa raha ho levona toy izany izao zavatra rehetra izao dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo? Fantaniana goavana be dia ny valiny dia izao, olona tokony manana an Jesosy Kristy, ilay afaka manome fiadanana izay tsy voafetra ary mandrakizay. Misy fantaniana apetraka indray eto hoe ao anatin'ny fahoriana ve ianao? Dia izao, izay le eto amin'izao tontolo izao fa rehefa mijery an Jesosy, satria tsy dia aro hoe tonga dia hiara ho lasa daholo ene, fa manana ny anjarany ny tsirairay avy. Jesosy malala efa nampanantena fiainana, ary izao nolazaiko anao hoe mitraka fa mbola iaona. Tsika manana fanantenana. Andeha vakiko aminao ny Tesalonianina 1 2:4 13 ka hatramin'ny 17. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy tiana itsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay mody mandry, mba tsy halelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inontsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory, fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arikanjely ary ny tropetra n'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka amin'ny hoeny amin'ny raony hitsena ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Mamy izany teny izany
Zay anely andrasantsika sy heretatsika satria ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Tena mamy zany hoe any amin'ny tompo zany. Ary zay nampahirezako anao. Na iza na tohina sokajy taona zay nodimandry niala teo amin'ny ankonanao. Mitraka fa mbola iona ary ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Mila manana zany teny zany tsika mba tena iorenana mafy ao amin'ilay Jesosy Kristy fananganana maty sy fiainana. Ho anao tsy salama, mafy tokoa ny tsy salama. Nandalo teo aminay izany. Sao mahireza indrindra. Ny Matio 5:7 ampahirezako anao. Hoy Jesosy malala hoe ho avy aho ary sitrana azy. Mandra-pahatonga ny Jesosy malala amin'ny fanasitranany manana fotoanany izy. Matoki feno azy. Tandremo sao dia rebireben'ny olona andao akarina andao akaroa. Jesosy ny tompony aina miorena ho aminy. Tokony isy fiadanana eo aminao na eo aran-tsy fahasalamana. Zay le tenin' Jesosy manko. Anananareo fiadanana amiko. Na dia ao anatin'izao tontolo izao misy fahoriana ary no misy atsika. Efa voaresaka teo ny resaka fahaverezam-pananana. Ianao ve mivoakasika izany? Mpanangana ny malahelo iala ny vovoka ny tompontsika araka ny Salamy 3:107. Tadidiko 2 taona mahery zay tao anatin'ny herintaona sy tapany fotsiny. Anankiroa ny moto anjanako very. Nefa tena efa ao anatin'ny fikafriana kely vao mahazo an'izany. De very. Fa misy fiadanam-pobe. Ny fikatsahana mandrakariva ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany tena tsy adinonay menakavy. Satria izay mandrakariva le izy dia tena tsy adinonay. Ary ny tenin'Andriamanitra dia efa milaza fa misy mpangalatra ny ety ka ny fo dia tsy ankina amin'ny zavatra, amin'izay dia tsy mahatsiary maratra fa dia izao homeny tompo foana. Izy nge manany fantany fahilaina dia homeny foana ary ataony tsara noho ny tiondray azy. Zany io tompontsika io fa mila tena miorontsika, mila tena matoky azy foantsika. Dia voaresaka teo koa ny amin'ilay hoe mety manana zanaka ratsy tokantrano, izany hoe mitsingilagila na saraka mihitsy arizo mivady. Ianao ray aman-dreny, hita eto amin'izao tontolo izao koa zany, fahoriana zany. Fa zao tokony hanana fiadanana ianao ray aman-dreny. Fa tsy hanana ray aman-dreny fiadanana eo anatrehan'ireny hoe zanaka ratsy tokantrano ireny. Dia satria lasa azo mifakam-panahy amin'le hoe zay ve dekonina daholo izay mivady, mpiandry pastera dia sarabady mamenatr'olona mihitsy, dia lasa mifandritaka le zaza tokony hampahirezina hijoro ao amin'ny tompo tsara, dia lasa mifandritaka le izy. Sao no hampahirezako anao. Raha ianareo mivady samy dekonina no misaraka, dia zay no hoe finna ary reto ataonareo. Fa raha mbola ankizy atahoana ary mety zavatra hitrango zany. Fa mety misy ary any ambadika any nge, mety hoe tena zavatra enjana noho izany fisarahampanambadiana izany no mitranga. Fa ny anareo mba ao anatin'izany hoe tsy dia mifankahazo ny ankizy. Ary eo moa dia anafarana ny tanora mihitsy. Anafarana ny tanora hoe tena apetra ao amin'ny tompo hoe ny tokantrano hoe iza tena sitrapon'Andriamanitra. Fa indraindray nge ny tanora manao mandeha anjambany ve sa hoe entany-pitiavana ve sa hoe ahoana dia indraindray hoe anka tsy hiova ve izy rehefa any aoriana any fa tsy maninona aloha. Dia sarotra be satria ho lany andro amin'ny fanovana azy tsika tsy mahay manova fon'olona. Avy eo indray vao hoe tambavaka fa toy izao dia firy-taona indray hivavaka ho azy eo tokony havitana zavatra hafa. Fa tonga dia aleo jerena hatramin'ny voalohany hoe tena apetraka amin'ny tompo tsara, dia aleo tsy entany-pitiavana fotsiny sy rendrarendra fotsiny. Ary tia fijerena saranga sy ny anina tia koa tena manahirana be hoe reny ve olona tsisy ninina. Tena tsy alao ve tsisy ninina eo amin'izao tontolo izao aloha fa misy Jesosy le olona. Avy eo miara-miainga, tsy alao zay
toy izay misy ninninna nefa avy eo tsy hitondra fiadanana ho anao akory fa latsa sy isan-karazany ohatra ny verimberina matetika fa tadidiko tsara efa nitoriana teto izany fa mahatsara anareo i Paul ny teny averina ka dia mila jerena tsara reny tokantrano tena apetra ao amin'ny tompo tsara dia atsao tsara ny vantana izay no afatravatra fa Andriamanitra tena manomana izay ho an'ny zanany izay mifikitra aminy raha Hebreo no milaza azy dia Andriamanitra tsy mba tsy marina ozy ka anadino ny asa sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany eritrereto hoe olombelona aza ndraindray tsy hoe ndraindray fa tena mahatsampa mihitsy hoe hay tena nisy soa arany dia tena ohatran'inona moa fitiavany dia misy fomba fiteny izay koa hoe vato ara-morana nambona nasiana menaka ohatran'ny ianao izany fa izao Andriamanitra izy Andriamanitra mahafantatra hoe tena mitoetra ho azy ianao anazy daholo ingeny zavatra rehetra tena inona moa no alaitsika ny akafa ny famoronana dia azo tompo izany izay ilaina dia azo tompo izany fiainana mandrakizay anazy fa sandoka fotsiny ny enti satana be ty ka dia izay indrindra nampahirezana anao tena petrao tsara amin'ny tompo dia ho anao ray aman-dreny izay misy an'izay zavatra izay hoe ny saram-panambadiana ankizy nefa ianao manana maha ianao be amin'ny fiangonana amin'ny anjara fanompoana dia izao adidinao ny zanaka aza ilikilika izy fa tena hoe zanaka tena ao anatiny hoe tiavina eny efa nananatra sy ny sisa ve tsy fantatra daholo izay nahatonga an'izay fisarahana izay fa dia misy koa moa ny ray aman-dreny mampalahelo engany mba tsy ny kristianina nanao fomba fiteny an'ity hoe ny anana amboa aza rehefa tiany dia tiako dia tena loza raha izany ny zavatra misy ahoana moa no ampitovizina hoe na amboa aza dia misy fotoana tena tanteraka mihitsy izany satria ny teninao na namarinana ny teninao na namailohana dia inona moa fa olona avy eo lasa amboa fa le toetra rehefa mamy dia mitabataba be dia izay le toetra lasa mitovy amin'izay fanoharana izay manahirana na miteny azy aza dia tsika kristianina aza mba miteny an'izany fa dia izao hoe tena petra ao amin'ny tompo hoe izany mba faniriako Jesosy hoe ny zanako no finanantoko na lana vavy dia mba olona matahotra anao hamanana anao tsara eo amin'ny fiainana dia mirary soa mihitsy amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra eny ry havana eto amin'izao tontolo izao i Jesosy no ahitanareo fahoriana dia tsy tokony ahataitra tsony ny zavatra misy na hampahatahotra satria memitranga daholo ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ka raha misy zavatra anankiray mitranga dia tonga ianao dia angovotra be dia izay mihitsy ilay tsy manana fiadanana fa Jesosy malala ny teny hoe fiadanana ato amiko izany hoe mila manana azy mila mitoetra tsara ho aminy dia ho aminy manova ho aminy maka dia hitantsika tsara mivesatra rehetra sy ny karazam-pahoriana dia tonga dia mitaraina foantsika hoe Jesosy eo ianao ve moa atory mivavaka fa efa hainao izany sa tsy izany dia ijoroako fahavolombelona kely aminao indray nge tampamaranany ny anahy izany hatramin'ny kely indrindra dia kenda ny saka kelinay zanatsaka dia le mamany efa mileladelaka anazy fantany tena mahagaga mihitsy dia le lafiny eo le zanany satria kofiny amin'le tana kely ny tarehany ohatrany hoe te-angarony ny ve ny tendany dia zany ozy fotsiny nalahelo Jesosy tena kenda ny saka kely dia izahay malahelo fa misy fiadanana ao anaty fa misy fanantenana be koa hoe na dia saka kely azy ity tena hoentiko aminao Jesosy dia niraisiko izy dia mba nokoriko kely tamin'ny anaran'i Jesosy teo ny tendany dia avy eo moa le mama ny nijery tsara dia napetrako indray dia nle lafiny teo ihany dia ozy izy mbola miodikodina eo tena mitsipatsipaka kely mampalahelo mihitsy dia ozy Jesosy andeha etsena fa zao apetrako aminao io dia lasa ny entsena ary tsy neritreritra anazy tsony fa dia ny hoe inona indray Jesosy ny atao loaka ny toy ny disy izay izany nandehanana verina soma tsara avany etsena tia izy efa mihinam-bary indray tray afalinany ka izay nataoko anao hatramin'ny kely indrindra fa tena manome fiadanana antsika ny tompo amin'ny sarotra rehetrarehetra tsy maintsy misy ny zavatra metraika fa reny rehetra reny tsy tsika rery no mitondra
fa ao amin'i Jesosy ny fiadanana. Dia aza atao tsenjery fotsiny le tenin'ny tompo aty amin'izao tontolo izao na hitana fahoriana e. Haintsika tsenjery be nge zany teny zany ary miverimberina foana eto e. Fa ndao tena iainana mihitsy fa ny tompo mamy toky sady zany ozy ianao dia mirary ianao ahery anana fiadanan'i Jesosy hivavaka tsika. Misaotra tompo aorianao anatinay ny teninao dia tena hitanao ny ady atrehan'ny zanaka ao rehetra. Voatanisa teo ary izy ianao no mahita ny amin'ny tsirairay avy na ny lavitra na ny akaiky satria ianao dia Andriamanitray mahita ny zanaka ao rehetra. Tompo malala apetraka aminao ny sarotra ary misaotra no ny teninao mamy toky anay. Efa nilaza taminay ianao mba hanananay fiadananao aminao fa na dia misy karazany maro aza karazam-pahoriana miatra aminay eto amin'izao tontolo izao ao aminao kosa fiadanana ary dia miatrika ampitoniana sady manana fanantenana fa mivoaka ho mpandresy amin'ny alalanao ilay tianay. Dia mankasitraka anao indrindra ny toy ny fiainana kinina aminao foana. Misaotra Jesosy eo. Amen. Velomandray tompoko. Manubelo mitaraina si milufika le rasa seresha na tenaina ci si fa toverima anael si sakampu nefa toki numeni tompu Say
ve nareo teo sakafompanahy. Androany niarantsika tamin'ny mpitandrina Rasoamanana Marie Therèse.